Tamteraka ny devoly anakorotanana atonga tsika tsy fantoka atonga tsika atory melohan'ny zavatra rehetra nde tsika iantso ny fanahy masina ry fanahy masina ao ambony iraky Jesosy Tompo izahay aty de mila avonjy afanao sy atanjao de angataka ny heritsika lohandrodanana ny asany devoly rehetrarehetra mba hatonga tsika rehetra mihitsiny azo aim-panahy miala eto amin'izao toeran'izao andininy voalohany ihany nataontsika vavaky tsika orinan'izay androka ny asa matin'ny devoly sy ny satana fanahy masina ao ambony iraky Jesosy Izaya aty mila afanao atanjao ifanahy masina midina anafana ampahely zany volansoranso mahotana vonjesa vavaky tsika ny avana sotranao zahay Andriamanitra rahalay tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa tonga somatsara eto zay iona aminao lay Andriamanitra mpanjaka anay hitady anao ary tokony ho amikisanao anay amin'ny alalany zava-panahy de ny teninao zany sotra indrindra Jesosy malala ankehitriny satria ny devoly satana miazakazaka melo lalana anay mitondra ny zanatsipika rehetra handravana amin'ny tena Jesosy miasanao indrindra fanasan'ny maro ny olona maro ny olona patoriny eny amin'ny toerana rehetrarehetra eny maro ny olona ataony merikerika rehefa eo ny devoly eny fa zany mihitsy nanomezanao anay ny fahefana hoe roay ny démonie dia andositra anareo izy so famantarany zao ny manaraka izay mino amoka démonie amin'ny anarako izy teny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray menarany izy ary na de misotro zava-mahafaty azy izy tsy ampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy de ho sitrandreny sotra indrindra Jesosy misy afo melo azy ianao mandevina ny fahavalony manodidina ko amin'ny anarany Jesosy Kristy ilay velona sy mahirevany Nazareta tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany lefina sy poty amaitsy manakeritsy manam-pahefana devoly salobona ny toromaso rehetrarehetra fanamanitaka torina sy le volona amin'ny anaran'i Jesosy tsy manakeritsy manam-pahefana toromaso mpanarehetra lefina amin'ny afimason'i Jehovah torina tsy mananjara fahefana lefina amin'ny anaran'i Jesosy andala fatrapatratsay ny anaran'i Jesosy lefina amin'ny anaran'i Jesosy telo volony fieriterehana rehetra poty sy may kalaloro zay zava-bitany torina sy le volona amin'ny afimason'i Jehovah tsy mananjara fahefana amin'izao toerana zao lefina sy may anaran'i Jesosy sotra Jesosy tsy manam-pahefana etsony satana sy ny firongony an Jesosy zao fotoana zao Jesosy ny rahanao no afafinay andrakotra an'izao fitoerana masina izao ka hiakatra sy midiny eto ny anjely hitondra ny vavaka eo any aminao tondra ny valim-bavaka ihany koa sotra Jesosy amen manatrika antsika eto ny Tompo ry havana le mpanjaka lehibe lefa niandry anao hatramin'ny ela tompony fahefana any an-danitra sy ety an-tany ho Jesosy manao hoe zay manome voninahitra zany nomeko voninahitra andaontsika mba hiazakazaka mba ho mpanome voninahitra an'Andriamanitra voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any halleluja masina Jehova tompony maro enky ny voninahy ny tany rehetra amen ho ampitombona amintsika ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy ary ny fanahy masina ny salamo fa 4:30 ry havana no iarahantsika amin'ny reto ho famezatsika voninahitra an'Andriamanitra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy ny mpitandrina no miventy ianareo kosa mamaly mafia ny amin'ny manao hoe famandrak'izay ny famondram-po aorinan'izay dia ny laharakira raiky
telonjato amin'ny firana protestanta ny andininy voalohany no ataontsika vita ny vavaka dia mipetraka ianareo. Salamo fahinina amin'ny telopolo amin'ny zato andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy mamaly mafy tsara ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miderany Jehova fa tsara izy, mideran'Andriamanitra avo indrindra, miderany Tompo ny Tompo, izy rery ihany no mpanao fagaga an-dehibe, izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena, izay namelatra ny tany ho ambonin'ny rano, izay nanao ireo fahazavana lehibe, dia ny masoandro mpanapaka ny andro, ary ny volana sy ny kintana ho mpanapaka ny alina, fa mandrak'izay ny famondrana. Amen. Tsy angina reny oby no ianao riziona raika amin'ny dimapolo sy telonjato. Tsy angina reny oby no ianao riziona famposaka aminao, famposaka ny fahazavana soa asakato ny faneva solale tsenao ny manjaka faviamina ny famonjeny sy ny lova zay atolony anao satria anao manandratra anao zay ry Andriamanitra mpanjako, manome voninahitra ny anaranao zay lay tompony tompo, lay mpanjaka lehibe, Andriamanitra masina indrindra tompony fahefana any an-danitra sy ety an-tany, manondra lohanay zay oroka ny tongotra ao masina, fa anao rery ary ny dera sy ny aja ary ny voninahitra. Sotranao zay Jesosy malalo, ny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao anay tsirairay avy, mbola velonay natrapa-monjena maro tamin'ny namanay no efa lasa nodomandro na dia tamin'ity androany ity ihany aza, fa izay rehetrarehetra ny velona tahaka izao ny famondram-pony Jehova zany tsy malany ritra anay. Sotra indrindra Jesosy malalo, be dia be ny loza, be dia be ny tafika ataon'ny Satana teo anilanay foana ianao Jesosy, marina ny teninao fa ny zanatsipika izay nalefa ny fahavalo hoentina amelezana anay tsy nisy nambininy zany, satria Jehova ny mpiandry anay, Jehova ny mpiaro anay isa minitra isa tsegontra, ary tsy mahafoy anay na amin'inona na amin'inona. Sotra indrindra Jesosy, sotra ny amin'ny fitiavanao, vao nitsarovanay ny andro na ny loranao ny tenanao sy ny ainao Jesosy, ary tsy ho adininay mandrak'izay zany fa tena tianay zao zokonay malalanay zao, tena tianay zao Andriamanitra izao, na dia mpanota tsy mendrika ary zay. Tafavoreto zay Tompo malalo, tafavoreto ny vahoakanao rehetra, te hideranao, te hankalaza ny anaranao Jesosy, tena tsy ampy ny fotoana raha-tany saina eto daholo ny zavatra rehetra nataonao tamin'ny fiainanay, fa mba mangataka aminao Tompo malalo, mba raiso ny fanomezam-boninahitra, asandratra ny mpanomponao tsirairay avy, na dia tsy mahitaka ny fomba ny any an-danitra zay, fomba ny olombelona Jesosy ny mba vitanay, mitsangany zay Tompo malalo, kanefa vokatry ny fonay ny fiderana manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninay tany rehetra. Amen. Tenin'Andriamanitra ry havana no fiainana ao antsika, hitondra ny hafatra ao amintsika ny ray aman-dreny, ny pasteur Dada Randrena Toandro Jean Joseph, mangataka aminao tena hifantoka andray ny hafatry ny Tompo, hitadidy sy hitahiry tsara ny zany, ary indrindra mba hampiatra izay voalaza ny Jesosy
no amin'izao fiangonana zao. Efa tonga ty zao ny teny fiainana raisy mba ho anao a teny fiainana. Ny andininy voalohany ataontsika eo ampipetrarana, ny andininy faharoa kosa dia mitsangantsika 750 sy 300 amin'ny firana protestanta. Efa tonga tiza teny fiainana raisomba ho fiainana teny fiainana eny teny tsara teny manake teny mira tsara toko teny fiainana teny mira tsara toko teny fiainana. Io no filaza tsara so teny fiainana teny mamy indrindra koa teny mamy. Vavaka isika voninahitra ny eo anao Andriamanitra, le masina indrindra, lay ambony indrindra, manjakanay rehetra, tomponay rehetra, Andriamanitra rehetra, ary indrindra tompony fahefana rehetra any an-danitra izay tia-tany. Miarabanao zay Jesosy, miarabanao mpanomponao rehetra, mahatsiaro fa tena Andriamanitra tsy mahafoy anay ianao, ary ankehitriny tonga miara-mibavaka aminay eto ianao, manaja anao zay iteny ianao, tenena Jehova fa miaino mpanomponao. Ianaranao no angatahako izany. Amen. Petraka isika. Miarabanao Jesosy amin'izao andro voalohany, andron'ny Tomasy fa tsy Jodasy tsony, andron'ny Tomasy. Zany andron'ny Tomasy zany, zany no azo lazaina hoe fahaterahana vaovao ho an'ny mpianatra. Ary fahaterahana vaovao koa ho an'ny fiangonana. Aza ankizy lasa ny zavatra taloha nampitebitebo ny mpianatra, afaka tsangana amin'ny maty Jesosy raha zany hitasika ao amin'ny jona toko faharoapolo fantsangana tamin'azy Jesosy gaga tsy mbola misy zany rehefa ambony tany
tsy mbola misy Andriamanitra na olona mitsangana tamin'ny maty ka tsy maty tsony. Jero tsara, betsaka ny maty, betsaka koa mitsangana tamin'ny maty na ny fiangonantsika na taiza fa maty ihany rehefa avy eo. Porofon'izany Lazarosy maty na tsangana tamin'ny maty fa nitsoloany ny miaramila maty indray fa ty any nahatonga ny olona ino an' Jesosy dia maty tsy miverina tsony. Tonga tampoka Jesosy gata mpiana fiadanana ho anareo dikan'izany hoe oka zahay tebotebo rehetra traka jereo ny taniko jereo ny laniko ary azo isan'ny tsy mino fa mino tsatao aho e fa soa ataonareo fa matoto any matoto tsisy tolana tsisy lofo fa tsatao any matatahotra daholo ny tsapa fa tena misy tolana tena misy lofo. Nahita amin'ny tompo izay ho ny mpianatra rehetra fa Tomasy tsy lelo n'izany. Nahoana nareo ny seholy, nahoana ny simboan'ny seholy. Za tsy mino, ninona lazainareo, za tsy mino. Dia hoy ny soratra Masina amin'izay ao amin'ny Jaona toko 4. Endininy manomboka amin'ny faefatra Jaona toko 4 manomboka amin'ny endininy faefapany efatra ambinifolo ka hatramin'ny faraka amin'ny telopolo farany. Ny anaran'i Jesosy mamaritsika hoe Tomasy anak'iray amin'ny roa ambin'ny folo lahy ilay atao antetilo hoe tsy mbola teo aminy raha tonga Jesosy fa olona sasany tany efa nahitany tompo izay fa olona sisy tany raha tsy hita tao tanany dia olatry ny nongona ka ataoko amin'ny olatry ny nongona ny latsatanana ary ataoko amin'izany voron'olona dia tsy nahio ano ny afaka afaka herinandro herinandro zany le rangahy io menomenona fona latsinainy ny talata larobila ka misy zoma sabotsy menomenona foana. Nahita ny tompo sa tsy nahita rehefa nomenomenona tsy nahita. Tonga indray ny alahady andiny faina amby roapolo ary ny afaka avaloana dia tafarangona teo indray ny mpianana ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy, atehefeto mirantsan-tananao ka jereo ny tanako, ary atehefeto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lanoboko, ary aza isan'izay tsy mino fa mino. Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe Tompoko sy Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa mino hatreo ihany. Jereo angeny toe-tsain'i Jesosy dia jereo ny fomba fijeriny Jesosy. Le rangahy io menomenona foana, menomenona foana. Ino menomenona taony? Raha tsy hitako misy le tombona tamin'ny tanany jereko misy le olatra. Raha tsy hitako koa ny amin'ny lany voany
za tsino jero tsara nangatany Tomasy dia ny hoe raha hitako ny olatry ny tanany sy ny olatry ny lany voany atreo ihany reo ihany nangatany dia reo ihany nomeny Jesosy azy ry Tomasy jero ny tanako aty afy eto ny tananao jereko olona ny voko atreo ihany Jesosy tsy niteny hoe jereko ny tongotro satria zay ihany nangatanao. Tomasy zany dia mampianatra antsika mihitsy fa izay angatantsika no nomen'Andriamanitra. Tsy mihoatra mihitsy zay, tsy mihoatra. Asa tenyloza tsika rehetrarehetra reo ny Tomasy daholo. Impiripiry moa Jesosy milaza eto zava-mahagaga be sambatra izy. Anareo zany za adininy dia eo tokoa ianao zay mivoaka amin'ny vavanao za adininy dia adininy tokoa ianao. Zay aloako ny vavanao io fanazaiko foana io ihany faharitan'Andriamanitra ho anao. Azafady kely mozika aloha mba tsisy tsony azafady eo iny zany. Zay faharitanao vavanao io tady io tsara fa Tomasy no lehilahy anankiray tena be fisalasalana nefa izy no tena inona ho azy zany dia mbanjary misy devoly ao amin'ny muzika eo azafady sava izy zany zay le devoly anankitaba ary le devoly mihitsy lefa nilaza fa rehefa miteny le zalahy io na mivavaka korytany fanamafisam-peo fady amin'ny teny an'izany tsy tiany devoly mihitsy zay iresaka zay iresaka Jesosy nitsangana tamin'ny maty io koa tabainy saitsika sy ny fanahintsika. Ito Tomasy ty io tsika menaka avy. Jereo tsara ny soratra Masina hoy Jesosy hoe inona ny tianao ataoko aminao tamin'le jamba. Le jamba hoe mody nanatero sakafo fa ahoana izy azoko aloha pairatina voalohany rehetra. Ino ny vavanao, ino ny faritana? Tsy ny ohatran'izay izy tongava aminao ahiratra izy tsy nanao ny akanjoko soloy izy tsy milaza hoe misy sakafo afanao zay ny faritany vavanao. Ity efa ny adivako tamin'ny olona rehetra mihitsiny kategorimeniny tamin'izany mbola tany andravoan'ny fivavahana hoy izy dada omeo 10,000 ariary ozy faratsy zany
am'le trano kely ipetrahana io a oroahany fa ikomune zay tomany izy tomany tsy manana an'izany ho anao aho a fa am' Jesosy mangataka miazakazaka misy izy teo amin'ny micro araka ny tenin'ny pastera Jesosy a ianao no angatahana fa tsy izy ame 25 000 francs androany fa atsipitsipy ny anarabe ny entakelinay amen ka tekomena io lasa nody vo mivoaka mihitsy ny io akaniny io avy nianatra katekomena zay isy rangaha avy any le rangaha izy a katekomena mivavaka io iza velelo tampoka tyo le rangaha naka mosoara afany ny lelony 25 000 francs latsaka amin'ny tany tonga de nitsahany hitany ata hoarina raiso hafa ino valim-bavaka tonga de nyraisiny ny ino faritany vavanao io zay ihany raha 50 000 francs teo a valim-bavaka sa tsy valiny tsy valiny 10 000 francs teo a valim-bavaka sa tsy valina tsy valina 25 pile misy ino lazay ny vavanao tonga de nitsahany nahazo telefona betsaka nylazan'izany tao am-piangonana fangalatra zany data maninona tsy nolazaina le olona hoe ty mivolanao fa latsaka non anga fantatro mety ho Jesosy teo olono io a jereo nolazainy pastera mahefa tamin'ny herinandro masina e olo mahantra anankiray mivavaka nyvavaka mba me vola Jesosy zay mivavaka nataony izy tsy nateny hoe ray alina na roa alina na ray etsy raraka avy any an-danitra vola amina sibikany pavitaka teo nyloany teo salasala ohatra ny Tomasy andisa reto matahotra mangovotra nefa tsisy olona ino masera avy any masera sao de anao reto vola reto anary ozomosena nanakareny masera zany le teo olona dala zany teo olona tsy mahay mivavaka efa nomeny Jesosy anao valy mivavaka tsy rara inao tsy Tomasy tsy ony anao zay Tomasy ane nahazo valy mivavaka tsy anao tsy Tomasy nanara fa tomaty tena maty tsy mino afaka telo volana any Manjakandriana le olona mipetraka araka aminazy de hividy vary nalaina ny vary vidina tapako ny gony tonga any an-trano rojo volamena an'le mpivarotra ty rojo volamena an'le mpivarotra ty aloha ateriko any madamo tiany rojo volomenana misaotra ozy le madamo tsy fantany koa hoe nanazy iny na tsy anazy misaotra adaladala faharoa itsika misy ibedesin'Andriamanitra io tsy mahay mivavaka menimenina fona de mipetraka menimenina entsika fa Jodasy ndray Tomasy nampahafantarin'Andriamanitra atsika
filazai ny vavanao io no meny anao. Ao amin'ny Jaona 4:10 Jesosy nylaza hoe angatao zay tianareo amin'ny anarako fa ataoko izany. Zay no mangataka misy valim-bavaka. Miovady a Jesosy, hoy Jesosy hoe le miaraka miandro bus eo aminao io akaikinao io a, io komorianina akaikinao io a, io no vadinao. Zay mivalina, zay no menany Jesosy. Zantsika trois ny Tompo a tamin'ny teo ambony latabatra teo, vao niaraka tamin'izany reny le telefônina taloha reny. Avy any an-dafy tamin'izany fotoan'izany 2006 tsena hitako tao amin'ny aéroport. Ahoana hitsena ny komorianina fa ahoana misy tika fiasan'ny ambasady any Fransa ary mitondra titre mpampianatra amin'ny université. No le titre ndray de tiako ndray zantsika aza manantena valim-bavaka. Fa ny androny Tomasy io a ny fahaterana vaovao. Ok zay re tompoko misalasalana. Tady renitsika Jesosy teny fa hoe io fototra ny goavy eo tokotaninao ndre de fa misy ory reto a angadio kely aloha ny fototry goavy itsy zany no le rangaro fa mody avy eo mody eto amin'ny hoe tsy mahavita madama anaovana aminy io fona ay nisy lavaka be tao le rangana hita aza volamenotra briky kely reny raha isy bika ny tao zomany le nahita hoanao valim-bavakao mena olona izy nanan-karena no ianao natao mitodra misaotra anao misaotra ny tsy fononao very ianao zay de zareo tamin'io andro ihany rehefa afaka izany amin'ny toko 120 teo Jesosy teo Tomasy teo mpianany rehetrarehetra ahoana Jesosy hoy Simona Petera tamin'ny andeha anarato indriny faefatra anoho ny fanazava ratsy ny andro dia nitsangana teny amoron-dranomasina Jesosy kanefa tsy fantany mpianatra am Jesosy teo Jesosy taminy anaka manakanina vainareo tena maro izy hoe tsina zay Jesosy amin'ny andro alina be mazava ratsy ao amin'le an'le fidy mazava ratsy mbola tsy fantatro hoe ery misy olona mbola tsy fantatro hoe izy io hoy Jesosy anaka manakalimkalina ary io mahatonga atsika manony foana rehefa amin'ny efatra eo amin'ny efatra amin'ny dimy eo Jesosy mamaly vavaka
maro zany vavaka amin'ny aroliny aloha ka manotory tsy mamaly anao mihitsy izy amiray aonoatelo amin'ny efatra eo izy a inisy mamaly anao fantany le tsy ampy eo aminao hanina nenaka tany manakanokoana venareo tsia de ho izy hoe doisy taminy ala miteny fahenina alatsao amin'ny sisiny akavanana ny samba dia azo ianareo tena latsana ka tsy zaka ny makarina ny apitsarana zandrano le hanina nangatany ny mihoatra indray neny jesosy indiny fasivy ary vo niakatra teny tanety izy dia nahita afinarina teo amin'ny asan-drano teo ambony mofo ho jesosy tamine ananao asan-drano amin'reto ho azonareo reto miakatra tona sarina tao an-tanety feno asan-drano bidibidibidibidibidi teo izy za mane manakanikoarina ve nao tsy tawary arao ny baiko a teo miverina manarato anatsao amin'izay amin'ny tena farany lanina nasa tsy nasa arao ny baiko zay baikony jesosy ninina fa eo amin'ny efatra izy tonga mamanivavaka aminareo mino an'izany rehefa tsy mino anareo dia very zay amboniny zay a fantany faharaina ny andro naona izy lefa nanatony azan-drano miaraka amin'ny tena mahalala ny tsy ampy ao amintsika izy fa itsika tsy mahalala zany efa ny teny foana jesosy lazaiko anareo mpiandro mandeha lavitra be mbandramonge ho ahy tsika manko rehefa mandeha lafa adiny indray le dao aloha vidy mofo gasy dao vidy raha manonaky zany le tsika fa jesosy mihitsy rehefa andeha hiasy tsika dia manafatrafatra hoe aza miarahabakory a eny an-dalana lalana jerena sy mitongotra ao a aza mijery akapisaka nefa ianao lasa mividy mofo indray mierika manao eno taony de volo mamay ianao tsy tonga any amin'ny gelenao anao de efa marary tsy tonga any amin'ny gelenao de vaky my pneu inefa dra vaky pneu nefa tsy mazaka andrina vidy mofo gasy indray mandeha de tsy ombomanga kely fanona nyerikerika iny de zay miarana ambomanga kely atranombatondrazaka itsy manjaka andrena vaky pneu inefatra zay efa mirava ny am-piangonana amin'ny 12 sasany a zay izy vo tonga zao ny anareo a tsy mba manaiky zay lazainy jesosy anareo fa manaonao foana sy anareo fa hoarodala be fisalasalana ampandinika be loatra io ny tomasy mandika be aizakoka efa nona tsy mavita nininna ranona olo de olo asa tokoa aoka hoateraka vaovao zay miafatra ny taotao zao tsanganany jesosy taminy maty eo le mitenena jesosy tamin'ny mpianana hoe indimy faharomboroapolo ao amin'ny toko faharoapolo amin'izao indimy faharomboroapolo rehefa afaka zany dia nanisy Kristy taminy hoe raisina samihafa ity fanahy masina vao mitsangana jesosy dia niteny hoe raisa ny fanahy masina sy ilay pentecote afaka 50 andro ny tonga ny pentecote
le natongava ny fanahy masina tahaka n'le lafo amin'ny vahoaka rehetrarehetra nampabebaka olo samy hafa so afangaronareo le voalohany indrindra hoe raiso fanahy masina dia nanisy fofinaina azy hoe iny fanahy masina iny no fahaterahana vaovao, iny no fahaterahana fiangonana voalohany koa. Hafa ny teo aloha be fisalasalana so hafa rehefa tsy mino an'izay fanahy masina zay zay miteny aminao amin'nofo misy anankiray zao tamin'ny herinandro masina misy hoe nanofina kany ambanivohitra pastera dia nahita olona teny an-dalana na sakana lasa nandositra tena nandositra dia maheno feo a olao mako taratasy na eno feo a izy manao hoe mitady alolana anao ny olona iny zay le fanahy masina miteny zay teny zay na tonga iteny anandositra mafy de mafy de mafy de mafy de mafy a dia niditra amin'ny tranon'olona anankiray teo le fanahy masina hoe na ianao aolan'izy roa lahy vaovao indray a na ovonaony ale verina atiako be mihitsy le lofo eo a dia miteny izy hoe dada tokony ho any ambanivohitra avezo satsy aza makana ramena ianao aza makana arao foana iny baika ile izy miteny aminao iny a iny no mahafantatra rano tebonao rehetrarehetrarehetra mameanao am'izay a valimbavaka aza io zay iny tebotebonao iny mihitsy ny tonga dia vany mamekombavaka misy ngavo ianao fanajana okizay mitano aokizay misalasalana aza menanizanizaniza mihitsy hoe mba endrikela mbavaka e okizay fiainana vaovao zao tana metoraka am' jesosy na milinona na milinona na milinona fa izy mihitsy ny tena mitona toko efatra ambin'ny folo raha tia ianareo onona ao anareo aizy ianao no mahita olo ohatrany zavatsony vatenena nafilopirenana fotsiny arake tonga any aminao atorefa aminareo a angava tsongo ny fifaliana angatahako ty kagatahako ty kagatahako ty kagatahako ty tahaka an'izany jesosy izy ononao aminareo tsy takatra ny sainao zany tsy nampiasainao zany de ampiasao am'izay mosoratra masina hoe antsoy aho a io valiko anao tsy miavonavona aminao jesosy fa ianao miantso vesy mpisalasalana fa raha miantso ahy ianao amin'ny fonoana io valiko anao a inona ny bokany ampisehoako zava-mahagaga tsy vavasika jesosy amin'ny sisany oka ho ateraka vaovao iorinao iala ny fisalasalana am'izay zay faritany vavanay efa fantatrao dia mamindrako foavay amin'ny tsy fahalalana ianaranao ka tahaka izany jesosy amen. Samy mandinitsika riavana ny amin'izany tenin'Andriamanitra zany io tsy ny abetsaka ny zavatra ny angatanao akory
Matsiaro kely eo ampitoerana eo nisy fotoana mbola tsy mpivady za sy ny mivadiko ny ramatoko zany nanao san'Andriamanitra teny arangaina teny zahay rehefa nanao san'Andriamanitra toroteny zany toroteny de izy mitarika fotoana de matsiaro kely le teny midada teo fa tena marina mihitsy tonga eo amin'ilay Ampandrana de nao le sotro dité kely eto de nisotro dité de rehefa nisotro dité teo de niazo izy ampina rononona zato ampina ronono de tonga tany amin'ny fiangonana am'izay anao fanatitra de mifanalavitra moa de tsy mifankahita de samy nanao zay nataony teo am'izay ka izay mpitory teny ao amin'io fiangonana io taloha de rehefa vita le fitoriana teny de mambe vola ny fiangonana de matimatika ao mena ao ny fiangonana ihany iny ao ny fiangonana ihany iny de fa zatra le olona de tsy nametsony tonga am'izay nody eo arangaina zany de ndeha ody am'izay jerena ny frais tsy ampy ary zato aoty de le toniany koa miaraka aminay le toni zany miaraka aminay de ahoana dinena am'ty toni ty tsy manana zato mitsika de mandeha le toni de nisy moto nandalo de ao miakarana anankiray de hoe aleo le vehivavy mandeha fa izy mba vehivavy de zay tsy mety hisaraka akaona kosa moa zay sy toniny araka eny nefa ny any andantiny mandeha ka andantiny fa aloha zay mba anativa andantiny zay nefa mi matahotra le hoe raha iaraka amin'ny toni indray de hoe tsy ampy ary zato de lasa izy nandeha de zao ny telilay vadiko mbola tsy vadiko izy tam'zany zary seozy izy manana fanomezam-pahasoavana mahitahita vola eny an-dalana iny miakatra be indray ny adrénaline ko hoe afaka zany fa izany ndray nefa ny ohatrany tsy de niny manomboka eo Lambert hitanareo zany Lambert zao fotoana ataona ny goavy manomboka eo Lambert tam'izany 192 teo Ampandrana manaraka sisina arabe de misikosikotra eny sisiny eny sendra mba ahita ary zato manomboka eo Lambert de misikisikirina amin'ny tongotra kely eo sendra misy ary zato ohatra mba mety fomba bobo mangamanga kely nahita ary zato sy nahita ary zato hatrany Ampandrana satria naniny tsy ny anary zato ary ny tediavinao am' Jesosy rehefa tsy mino anao mahazo sa tsy mahazo tsy mahazo ty ten'Andriamanitra ty no etsika mibebaka ny asan'ny apôstôly mba dinihetsika kely fa nahagaga fa nomeny ny tompo aty tanikio maraina ny asan'ny apôstôly toko faha 7:20 enina amby roapolo tendry kosa de manomana ny hira faharoapolo ao amin'ny firana fanampy asan'ny apôstôly toko faha 7:20 enina amby roapolo mba akisaka kely ny fiara 84-98 TBR 84-98 TBR zay manam-pinoana zao de mody mitsangana miaraka amin'ny lakile aveseny ohatrany hoe mba anazy le tomobile na tsy anazy ary de mba faritan'Andriamanitra ohatra mba pôzipôzy ny olona manana satria anao tsy mino de tsy mitsangana de aveo mifanena am'le tena tompony asan'ny apôstôly toko faha 7:20 miara mamakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Andriamanitra rehefa nanangana ny mpanompony Jesosy io de naniraka azy ho aminareo voalohany mitahanareo amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faharatsianareo isam-batan'olona mba ho isy fahateraham-ba avao de hitahian'Andriamanitra ho tahiany Jesosy tsika ny fitahiana voalohany angatahantsika zany de mba hialantsika amin'ny fahadalantsika isam-batan'olona ry havana ndo hitoraka am' Jesosy samy aiky ny tsy finotsika sy ny fisalasalantsika mba hatonga an'Andriamanitra mba hiasa amin'ny fiainantsika tsiraray avy efa trotraky ny ady saina vao mba nahatsiaro anao tompo menatra tsy samy taraina satria mangataka foana fa tsy mino de tsy samy taraina tsony fa hoe teo anatrehan'i Jesosy hoe tompo mba hisory amin'ity tsy finoko ty hitsangantsika rehetra menatra tsy sahimitana
Jesús fitiava cantos tam safo Cambi safo no nascente não dita nascente não ele tapa kufaku vidina afuta miniran não dao averitsika ihany efa tonga miady saina fomba natsiaro anao efa Jajilianitsana fomba natsiaro anao rito menatra sisai mitaraina i Jesús fitiavana samy mentoraka mba hatonga antsika ho ateraka indray ho ateraka ny fanay masina indray. Sotra anao Jesosy, mampianatra anay ny tantaran'ny Tomasy, tsy mba nindra tsy nahita fa marina ny voalazan'ny toriteny, zay rehetra ny faritiany ny tonga taminy araka ny teninao hoe tongavy aminao araka zay rehetra iridiny fonao. Jesosy be dia be ny tonga miangona, be dia be ny manao ny asanao na ny mpiandry na ny sampana, fa vitsy ny mino sy tena mino anao Jesosy, vitsy ny tena mankatoa ny teninao, fa tozary enona oatra ny anganongano foana rehefa miteny eto ianao Jesosy. Mamindra fo aminay amin'ny tsy finoana rehetra misy taminay efa antaonany maro ane Jesosy, nylazony ny aretina tsy navelany ny aretina ietsika, atoronao azy ny fanafody fa tsy mety mino, zany ve dia mahasitrana, zany ve dia mba mety hatramin'izao mbola lazony ny aretina ary misy maty tao anatin'ny tsy finoany aza ny akamaroany. Fona aminao Jesosy, misy aminay koa lazony ny fahantrana, tsy mety manatanteraka ny baikonao Tompo malalo. Ny sasany asainao mivarotra voanjo ohatrany manambany ny tenany zany, zany manana diplôma be, ahoana ny nanao an'izany zavatra zany. Araka ny teninao tamin'ny Petera hoe alatsao amin'ny akavanana ho any aratonareo. Ny tsy fahaizanay miaino ny teninao sy ny fankatoavana anao, zany mahavery anay Jesosy, zany mahatonga ny fiangonana antra ara-panahy, zany mahatonga ny fiangonana maty ara-panahy. Atsangandro ay zay Jesosy androany, atsangandro ay ny finoana e Tompo malalo,
mba ho fiangonana velona miaina amin'ny teninao, ho fiangonana araka ny sitraponao Jesosy ary mba tonga eto amin'ity toerany ty ianao mba havereny ilay teninao Jesosy manao hoe tena nisy fofinaina izy ka ny teny hoe raiso ny fanahy masina, mba handray ny fanahy masina zay Jesosy le fanahy ny fananganana, le fanahy ny fahateraham-baovao ho isan'izay mino amin'izay hitory ny anaranao Jesosy fa tsy ho an'ny tsy mino ny fitoriana filazantsara fa ho an'izay rehetra mino anao. Vonjeo amin'ny tsy finoana izay Tompo, afao amin'ny tsy finoana izay Jesosy malalo, ary androany mangataka aminao mamindra fo aminay tsiraray avy. Reto zay Jesosy mitondra ny tenanay eto anatrehanao mamelany elokay tsiraray avy. Sotra indrindra Jesosy, fantatro Andriamanitra mpamindra fony Andriamanitra zay ivavahanay, Andriamanitra mpamela eloka tsy mitahiry ny fahatezeranao aminay, faraka ny teninao hoe indray mpimaso zany fahatezerako zany fa maharitra mandrakizay kosa ny famindram-poko aminareo. Sotra indrindra Jesosy, sotra Jesosy aoreny mafy ny finoana ety anatinay Jesosy ary indrindra hanaraka anao zay naizanaiza misy anao indrindra Tompo rehefa tonga eo amin'ny fanjakanao zay mba ny finoanay zay mba nanarahanay kely anao zany mba tazanao ary mba hitenenanao aminay hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao amin'izay. Sotra Jesosy, sambatra ny olona zay voavelany eny sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika zay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Marie Virgine nijanona napaka Pontius Pilate, mbola tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalefina, lidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka avy an'Andriamanitra ray tsy toa, avelona veniny tsara velona sy maty. Mino fanahy masina, fiangonana masina maneran'izao tontolo zao, fiombonan'ny olona masina, famelany keloka, fitsangana ny tenany ary ny fiainana zay. Miorena mafy tsara amin'ny lay vato sodroso amin'ny farany, ny fikira eny Tompo manambara fahosambatra tao tsara miafara ibaloma eny Tompo manambara fahosambatra tao tsara miafara ibaloma sotra Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahy ny tany rehetra. Manteraka tokoa izany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka isika ny galopera 3887 TBP, io TBR 3887 TBP mba akisaka kely. Mpiafana malala rehetra dia mbola manona ny fiadanany Tompo amintsika tsirairay avy indray nahatratra zao alahady voalohany volana amin'ny avrily zao indray ry havana. Fiadanany Tompo anio amintsika dia reto indray ireo zay natsiaro manokana meny tombonandro, meny Jesosy zany tombonandro zany teo amin'ny fiainany, natsiaro mampiaingo zao altaramasina zao. Misy 3 mianadahy mianaka izy reto dia ho vakina amin'ny mpanajana izany. Akotondra-soa Marcelin Robert tamin'ny 7 avril, akotoniaina amin'ny Angola Fiti Bruna tamin'ny 10 avril, Andrianary Velomena fandesena tamin'ny 3 avril, mangataka vavaka. Rary manana lantony irina tamin'ny 7 avril, mangataka ny izy ny miankina aminao.
Asorinirina soa malala Kristina tamin'ny 9 avril mangataka vavaka. Andriambelon'orolova herin'ny aina tamin'ny 7 avril. Arson ny aina sitraka tamin'ny 2 avril. Zanatra manana Perline tamin'ny 5 avril mangataka vavaka ho an'ny ampona izy. Manantseno Osea Sarvity tamin'ny 5 avril mangataka fahasalamana. Andriambelo manana Manda ilon'ny aina 9 taona. Andriambelo manana Fianjara Soa feno 5 taona. Akotovololona Salomon Kristina tamin'ny 2 marsa. Andriambelona tenaina Sarvity tamin'ny 5 marsa mangataka fahendrena sy fahaizana izy. Andria manana Ilaina Liam tamin'ny 9 avril. Soarola Mariette 4 taona na hampandray azy tamin'ny 9 avril. Andria Tsilofo tokony aina tamin'ny 7 avril mangataka fahendrena sy fahalalana. Mamiartina avitra mirindra tamin'ny 7 avril. Antary malala Saondranirina tamin'ny 9 avril. Andriambololona miarso Saotra tamin'ny 5 avril mangataka fahendrena izy. Akotondrazaka sy Ramino Arso Jacqueline 4 taona ny fanambadiany. Alanto Arzony Marion sy Ravelson lolony aina Nadia feno 20 taona ny fanambadiana. Nana Masina nandro fanambadiana izy ireo zany. Pasteur Arakotondrasoa Marcelin Robert tamin'ny 7 avril. Azafindrasoa Noronirina tamin'ny 7 avril. Asoary malala ny aina Béatrice tamin'ny avril. Reo izy 3 ianada mianaka nanoratra ny anarana. Na tsy nanoratra ny anaranao azy ianao, fantatry Jesosy ianao, hitany ianao, ary matsiaro anao mandrakariva izy. Tenin'Andriamanitra meny Tompo anao. Fanomezana tsara indrindra, mihoatra noho ny fanomezana izay nomeny olombelona anao. Mora potika, mora levona, mora simba ihany reny. Fa ny tenin'Andriamanitra tsy ho levona mandrakizay. Raiso ny Baiboly ahitanao zany fanomezana nomeny Jesosy anao zany tamin'ity andro androany ity. Tenin'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny bokin'ny Isaia. Isaia 7:20 ny andininy 4:40 ka hatramin'ny andininy 9:40. Isaia 7:20 raisina eo amin'ny andininy 4:40 ka hatramin'ny andininy 9:40. Efa hitantsika rehetra zany diovakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe fa hoy izy iona Jehovah efa nafoy ahy ary ny tompoko efa nanadino ahy. Mety manadino ny zana aminono ny vanovahivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloky ny kibony. Eny, mety manadino ihany izy fa itrao kosa tsy mba manadino anao. Indro efa vita tompoka vatsa eo ampelatanako ianao ary mandanao eo anatriako mandrakariva. Amen. Zany ny tenin'Andriamanitra ho anao. Aiza ho isan'izay tsy mino zany ianao fa mino dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra amin'izao andro sisa mbola omeny Jesosy ianao zao. Raiso ampinono zany. Aiza misalasala intsony fa eo am-pelatanako izy ary efa vita tomboka vatsa eo anatriako. Eo am-pelatanako ianao izy ary mandanao eo anatriako mandrakariva. Satria mba nisy mpanompon'Andriamanitra nangataka ny herany miankina aminao dia mba hiara-hitsangana sika, hiara-hipaly amin'reto zanatsika izay natsiaro manokana antsingeritaona andreto. Vity zany hira voalohany ihany andininy voalohany dia hivavaka isika ny miankina aminao. Ny fiainanjanakao Jesosy, tsy mba manana safidy Tompo, mba manana safidy fa maniry indrindranao indrindra miady zay atrehana zay
tsy maintsy sitrainay Jesosy tsy maintsy sitrainay mbola nofoka maneno Jesosy nofoka maneno ka tafio ny herinao voninahitra ny amin'ny avy indrindra ho anao Andriamanitra lay izy hatramin'izay ka ho mandraka izay mandrakizay ireo ny zanakao rehetra Jesosy na tsy ary nampiaingo izao alitara masina izao mba manana niza fa tsy hainao tokoa izy moa indraindray mierikerika ihany teo amin'ny fiainany indraindray ny salasala ihany Jesosy ary indraindray nanao tomasy mihitsy ara Jesosy io raha tsy mahita tsy mba mino ankehitriny izy matsiary manokana ny fitiavanao sy ny famindramponao ny tenenanao hoe fa mbo mety manadiny ny zana minono va ny vaivavy ka ny tia mindra fo amin'ny zanaka lanoky ny kibony eny mety manadiny izy fa zany tsy manadina anareo Jesosy io eo zanakao mino androany fantany zany feonao zany reny zany feonao zany Jesosy io ka mba makalala ao anatin'ny fony fa tsy manadino azy ianao eo anila amin'ny mandrakariva ianao araky ny teninao hoe efa vita tomboka vatsaka eo ampilatanaka ianao ary ny mandanao eo anatiako mandrakariva ka mba ninina fisentin'ny fony izy io na firitono reo na firitono hatramin'ny zaza mbola kely ka hatramin'ny antitra efa fotsivolo ao koa nakalaza manokana zany tsingeritona amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadiany zany mba ho fatany teninao androany fa tsy manadino azy ianao ka isaky mba misento ny fony matsiaro izy fa mandalo fizahany-toetra matsiaro izy fa mandalo fitsapana matsiaro izy fa mandalo olana matsiaro izy Jesosy eo fa tohatry ny adininao tokoa azominay amin'ny teninao Jesosy ianao androany fa tsy manadino ianao ary mbola miteny ianao ankehitriny anaka zatsy andao na afianao mitseko rehefa vita tomboka vatsaka eo anatreko ary mandanao eo anatreko mandrika sotra Jesosy io mankasitraka anao zahay mame voninahitra anao zahay mpanomponao zay mba misotra mpanomponao zay mba mametraka zany fakasitrahany zany anao ny andro sisa iananay Jesosy mbola noko anao zay mandritry ny andro mpiaina voninahitra ny edy ao anao re ihany hatramin'izao ary mandraka izay mandraka izay sotra Jesosy io amen mazoto toerana azafady ty misy fiara anankiray ko mbola mbana vavadin'olona fiara 3887 TBP iangaviny anao zay tokony zany a mba anala izany entoko dia mana tena fa io amin'izay fiainana anao fanatitra sika voady eo amin'ny tompo mihitsy tena iova androany Jesosy anomboka ino anao amin'izay fanatitra finoana zay
zay manome mpifaliana makasitra ny rakitra voalohany sy ny faharoa araka ny mahazatra fa rehefa aveo misy procession kosa zay anaterantsika ny filoatsika rehetrarehetra amin'Andriamanitra. Saotra Jesosy.
Efa miaravatsika vahoakan'Andriamanitra ny amin'ity alahady 7 aprily ity andro natokana iaonantsika amin'i Jesosy dia manona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy. Toy izao ireo raharaha voaray. Fampatsiahivana ny amin'ny teny izay vakitsika anio dia amin'ny Ezekiela 9:9. Avy amin'ny Bron de Cône ilazana antsika vahoakan'Andriamanitra fa hivoaka ny alarobizao ny numéro fanasan'ny voalohany izay tsy tafiditra ao anatin'ireo olona izay efa namerina ny taratasy fanasana dia angaviana anatina tompon'andraikitry ny voamerana informatika isaky ny alarobia hariva amin'ny 2 ora sy isaky ny alahady maraina ao amin'ny varavarana 5:7. Avy amin'ny mpamakilainy Madagasikara izay mpamakilainy Madagasikara fivondrona voalohany dia anatanteraka randonnée ny 20 aprily avizao eny Angavokely. Ny tapakila amin'izany dia azo tsofaina eo anivon'Mpikambana ary miavaka io randonnée izay atao io satria ny sakafo sy ny rano sy ny fitanterana dia efa ao anatiny avokoa. Salinany amin'izany dia afaka manantona ny mpamakilainy Madagasikara. Avy amin'ny afafi ao anatin'izao fankalazana ny jopily fa 70 taona ny sampana vavy izao dia tianainy mampafantatra ny sampana velona rehetra eto amin'ny fitandremana fa isy ny fifaninanana ara-panatanjahantena, pétanque doublette sy triplette ary ny foot à 7. Ho antsika sampana salinany amin'izany dia afaka miantso ny laharana 034 26 779 63 na 033 29 583 86. Avy amin'ny tanora zandriny izy ireo dia manifisaorana ny fiangonana tamin'ny vokatra izay nataon'izy ireo izay nazahoany vola 21 709 300 000 ariary. Ny fampidirana mpikambana vaovao dia manomboka ny 13 aprily ary izay te hiditra ao anatin'izany sampana izany dia manantona ny trano fivorian'izy ireo sana 7 sy 300 amin'ny rora sasany. Ny mpikambana miditra izay tsy mbola ao anaty sampana ary 9 ka hatramin'ny 10 taona. Avy amin'ny CFF ilazana isika dia konina mpiany CFF sy ny mpikambana rehetra fa anatanteraka fivoriam-be isika ny asabotsy 13 aprily manomboka amin'ny 7 maraina amin'ny riana faefatra. Zava-dehibe mikasika ny fikambanana nodiniana amin'izany ka isy ny fanamariam-patongavana ary samy mitondra sakafo sahaza ho azy. Ilazana fanambadiana Andriamatoa andria manana Jean Solo, Andriamatoa andria manana Claude, Andriamatoa raha fanomezan-tsolo Lucien Mivady andaniny, Andriamatoa raha Beatoandro, Ramatoa Lalao Armalala Nolette ankilany dia fanomam-pandrianareo ny fanamasina ny fanovadiany ny zafiny ny zanany, raha fanomezan-tsotoky sy raha be manatsosombony aina Kiadiso Feizoro izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 20 aprily amin'ny 20 atoandro. Raha misy mahita ny tsy ana Masina izany fanambadiana izany aoka izy ampandreny tompon'andraikitra koa satria efa vita ny fanatitra dia ho tanterahana ny procession. Eny tompoko ny raha dimapolo amin'ny bokiraka amby izy io manomboka an'io rehery tompo ny tena fitiavanao fahaterahana vaovao amin'ny mpianatra mihitsy zao voay amin'izay ny toe-tsaina andininy voalohany tsangantsika rehetra. Kaneo no tena fitiavako anaraka anao sy aneo sy ho mandrakizay atano zahay tanora mitady anareny Yesoa ka na isan'andro na isan'oro ka na isan'andro na isan'oro vavakisika zany niranay Jesosy manomboka androany.
olona vaovao amin'izay reto fonona vaovao amin'izay tsy tsolo ny fisalasalana misaotra Jesosy amarinonay zany androany fa manomboka anao dia ho anao izay anomboka anao hatramin'ny farany tatano zay fa tanora sao dia manariny soa be dehibe ho ataonao aminay a nefa dia veryreny rehefa tsy mitandrina izay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina Jehova tompony betsaka filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandresantsika fa ny avy-malalanay rakotony aina amin'ny Lanuel Santikona lola mpiandry natsonondray ohatsy aminy ny zoma 10 aprily rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany hoy zanany 7 menatany sy ny fianakaviana manontolo ny nofiny any dia hiala ao an-trano lo VB 72 EGB Sambatoroka raha mpitso amin'ny valora entina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny fiangonantsika melohany ametrahana azy eny amin'ny fahasandrazany eny soavin'ny merina mahitsy ambotra kely ilazana zany ny promotion lalam-pamonjena dia fahamangy anio alahady amin'ny 3 ora eo amin'ny villa Berlin Ambatoroka no fotoananareo dia Andriamanitra tompony fampionana ny ampionana ny fianakaviana tramanjo amafisina izany fa ny numéro ny recensement ho andreo izay efa nanatitra dia ho apetaka eo amin'ny tsy amin'ny parking dia ho hitantsika ary ireo izay tsy ao kosa dia manantona amin'ny laharana 500 amin'ny rihana voalohany reto indray ny mpanompon'Andriamanitra nanolotra ny voady sy ny nakisaorana tamin'ity anioty ho an'ireo izay naneroatra nofy efa lasany-dady zany ty misy anankiray nanolotra izy 2,000 tsy soratra R1,00 tsy soratra R1,00 misaotra anao zay Jesosy fa mbola nomenao zao volana vaovao zao indray fona Jesosy raha ity fotsiny mba atolotra anao mangataka mba ho afaka amin'ny toaka ny vadiko sy mba vita soamantsara ny trano R1,00 ho an'ny W tsy soratra R1,00 terena mandrakizay Jesosy tompo anompanao a Jesosy io ampafolo-karena R4,000 omena ny pasteur mahefa ny 100,000 francs ary omena ny seza ny 100,000 francs misaotra anao zay Jesosy fa mba novitinao anao ny asanao na dia mpanompo tsy mendrika zao Jesosy io ity mampiasao fitiavana mahameto tsy haiko tompony angina sy dera siankalazana fitaina viaminau kadera sautra raino atu lutrai wana reo fisedrani zainanga Tabafa ai fanama ranawana rufitapana yanikyu sirene mimamai zaharize sikia
miantso de novalinao fa tsy navelanao irery hatramizao refisedrany zay nandalo teo amin'ny fiainanay dia tsapa fa ay fanamarana ho anay refitsapana ihany koa sy rememy mahamay zary zezikampitobo firoana zay rehetra nataonao dia miara-miasa avoko fa tompo tsara mpanao ny tsara ianao Jesosy fa tompo tsara mpanao ny tsara ianao Tsy soratra 5 arivo ariary, tsy soratra 1,000 sy 1 alina ariary, tsy soratra 2 alina ariary. Voady no ny amin'ny mpanofatrano ny ala misaotra tompo 2 alina ariary. Andriambovonjy Lianso ny fahasoavana universelle tamin'ny Jesus,
misaotra anao ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao mifona Jesosy raha ny fotoana nanajino anao mangataka fahendrena aminao Jesosy ka sy eo Andriamanitra anao ny ansipry amin'ny fiainako ny Jesosy ny ampafolo-karena atolotra ao anao 7 arivo ariary ambafolo-karena ary 2 arivo ariary ho an'ny sahirana ny fitambarany dia ray alina ariary. 7 fitambarandreo voady izay voaray tamin'ity an'ity ny 8 teto amintsika 4 tao amin'ny rihana voalohany 20 tao amin'ny rihana faharoa 12 tany amin'ny rihana fahaefatra vondahatra ne ho an'Andriamanitra irery. tena be lehibe mihitsy le noforiavana fa tsy fantatry izay naovana azy anankiroa reto ihany aloha no lazaiko tamin'ny herinandro masina dia sisa manaraka ihany za tatana ny nofo hoe tany ambanivohitra hony dia nisy lehilahy roa mifoka rongony teo amin'ny lalana andehananay dia nisy feo ny teny tamiko hoe hanolana anao ty le nilazaiko teo aza makany ambanivohitra anao amin'izao pasika izao fa misy olona fa mikendra ny olona hanolana anao za ty misy olona tao anatin'ny dosinay dia nanatona ny amin'ny zandriko io za hoe iza no amin'ny dosy io dia tsy nateny izy dia avy eo mivoaka tao amin'ny dosinay i rahavavy malala misy anarana io dia niditra tao an-tranonay izy dia nitarena ohatra nireny fitaratra ireny afeno potipotikakaka dia hoe tamin'izany fiangonana izany no za dia varavaran'ny fiangonana mihily daholy nefa misy mandondona ao anatiny dia nijerevako ilay mandondona dia nivoaka avy eo ny indray raha matomalany io mba resaka aminao mihitsy hoe iza ato am-piangonana zany raha matomalary zany io fa mba tena ilaiko fa mahasositra be ny miaino an'izany zavatr'olo zany fa tsara kosa nefa mampirevaka anio raha matolanany io androany ray za tatana nofo ny vity akanjo dia hoe misy ody ary lay akanjo saitra nobidiko dia io akanjo eo nefa tao anaty nofo hoe an'ilay namako lehilahy dia rehefa mijanona rehefa jerena lay akanjo dia tena nisy ody efa nidorana lay akanjo dia avy eo zany nanontany an'i Jesosy hoe iza manao an'ilay ody dia nanofy aho hoe nisy sarin'ilay namako lehilahy io miaraka tamin'ny vehivavy dia avy eo lasa maizy ny sary io lehilahy miaraka amin'ny vehivavy miaraka amin'ny lehilahy io na nisy ody ianao eritrereto tsara anontany eo an'i Jesosy hoe iza io za dada nanofy hoe nen'izay amin'ny alika masika romotra be dia azo no za dia nohaniny zareo tena rotorotika amin'izy kaingana dingakaingana raha va manonofy alika ho anareo dia ina ho any dika le fijangajangany zany ho azo ny lehilahy io anao romotra mihitsy tsy raha iny ianao rovodrovitiny mihitsy anao raha aza fa aza manderery io foana tenenako hoe raha voivoaka ny trano anareo manofo misy malensika na enjeryny alika dia atao hoe raha kofiny rano ho any Jesosy tsy hitan'ireny olona manentsika reny raha dininao zany tsy maintsy azony ianao dia Jesosy miteny ane mba ianao lava be efa to amin'ny efa taona lasy zay teo zity data andeha sority foana ny sampana izay misy aho dia tsy tonga tany aminao aho na dia efa soratra azy izao ifonako amin'i Jesosy nofoko ny dada hoe tondraka be ny ranony besarety to dia hoe besarety toy ny zahay no mipetraka
nanao domy zay a sy ny reniko ary milare tsy fantako de nisy olokoraka mafy tany belany tany nanao hoe oy misy lehilahy maty iny eo entiny rano iny eo haitry zay hoe famisy iny ka ohatran'ny ankiona misy rano sady milalao domo ihany zay tsy miloko zay fa juste amin'lalao fotsiny tonga teo an-tranonay ho nylay olona maty an-trano tonga teo an-tranonay ho nylay olona maty an-drano ary mikasika mitongotro avizy hitaitra litony ihany anefa avy eo ary netiny tany ampasahina hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy volave any Nazareta mitsangana zao de zao mitsangana teony ilay olona lazaiko anareo foana fa raha vananofy anareo fa misy olona maty ka mitsangana ampibebao izy ary anao manofy an'izany satria sampany anao a tsy maintsy miteny ny olona anao io eo vaika anao mihitsy le fanahymasina fa tsy maintsy miteny an'io ianao aza varina ami'lalao so miaina an'izany ianao de hoe tsy hitako zany dada tsy maintsy mitady ny olona io ianao antan'io an'i Jesosy rehefa avy eo aizany rehefa mitsipiako tetro be dibe misy maika be mihitsy ny any fa izao misy rakay miaraka nanofy adada hoe mandehana miaraka amin'ny dadanao ianao manao vakansy fa iady ao an-trano foana ianao fa iady ao an-trano foana ianao anao tsy mazaka ho ady afaka telo-bolana ianao miverina avy any amin'ny vakansa de tapitra dada anofy tiana ny manamarika dada fa tamin'ny herinandro Masina io zaza io efa hoe ho alain'i Jesosy fa misy olana be ny ray aman-dreny ka aleon'i Jesosy mahita azy maty fa mijaly io zany le nataon'i Jesosy hoe ho alaiko anao de mitomany be ny ray aman-dreny ampafantatra azy fa ho alain'i Jesosy zaza io de rehefa nangataka famindrampo tamin'i Jesosy ny fianakaviana fa tsy ny ray aman-dreny teo Jesosy tamin'ilay zaza ihany rehefa tsy ody ary anao de zay asaiko atao fa aza mianatra tsony tanao zany Jesosy oany zany manara hoe hiady be ny dadanao sy mamanao tsy azo teneniny reo marary fo ianao raha misaraka reo de ny fianakaviana indray no mivavaka dada sy mama tsy mety zany fa izy hisaraka na tianao na tsy tianao de ny fianakaviana no mivavaka de miainy Jesosy zao ary rehefa tsy tianao raha no alaiko de zao zay saina ataoko atao aza mianatra tsony mpiandro kely ty izy raha tsy diso piomana kely aza mianatra tsony ary anao fa tsy fantatro zay lazain'i Jesosy io rehefa aveo ne zay petra tsara aloha miandry zay baikon'i Jesosy ianao arao zay raha mbola tsy takatra ny sainao de rehefa meona miresaka
lay za tada nanofo hoe mandrony any anaty rano tahaka midobo ngezabe rehefa iakanjo aho a dia miafiafy fa feny olona be o ny manakaiky sahirana be aho sady ilay misy mitongotrony a mangorapotaka be ka tafatsoboka hatrany amin'ny ranjoko latsaka tanaty rano lay sorta zasaky isoloko sorta ny zanako vo en'ny taona nefa io za latsaka io zay naovako miaraka amin'ny amboniny rehefa tafiakatra ny ala teo dia nahita kadradraka tena be be sady geza be toy ny somary karekare reny fotsy nisy telo ny lahatra hony teo anoloan'ilay ankizy iray de hoy aho hoe matahotra ianao a mamono an'io tsako rehefa nieritreritra hony aho hoe asina insecticide ireo de maty kanefa hoe avy eo nanao hoe ianao fe raha vonoina tsy hanangatra anao reo biby reo enteny tamin'ilay kizo any aho hoe aza vonoina ary zao nahita kadradraka telo milahatra dia le kadradraka fahitatsika reny aiza dada anao hitana kadradraka mbola misy kadradraka zao hoe mbola misy aza manao hatrany jesosy ho anareo fa maratra ny anenao e io ianao asain'i jesosy mihinana kadradraka io a tsy fantatra anao na mpianatra na ao amin'ny lohanao sahiran-tsaina ianao korotana be sainao dia reraka tsy hain'ny dokotera io a arary be io lohanao io a dia raha makany amin'ny dokotera ianao dia vita za zao miteny aminao amin'izay a jesosy manome fanafody anao kadradraka telo a samborina amin'ny tanana fa tsy atao pisitapisita reny samborina amin'ny tanana izy ane tsy manaikitra e za raha vo miteny elabe eto a dia mampianatra indray a raha riba dia tsy maintsy miteny jesosy hoe nanakadradraka io ihany io ny fanafodin'ny ati-doantsika reraka drehtra ho anareo mpianatra en surmenage reny surmene rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra reny sahirana amin'io dokotera sahirana amin'io ianao fa minanakadradraka dia tonga dia misava telo ny atisy telo ndray hitanao ndray milahatra dia telo ndray hohanina alainao anankitelo io a mampagotraka rano anao a eraky ny vera na eraky ny vera sy fefany 4 minute efatra minitra efatra zay ny mangotragotraka tsara iny a dia alotsaka ao a iny kadradraka misy elany iny anankitelo miandry ianao 4 minitra tapitra ny 4 minitra dia esorina le kadradraka dia avela angatsiatsika le rano dia sotrolao iny ary satria kadradraka be dia be no hitanao a dia tsy maintsy mihinana telo anao maraina telo anao ariva tsy maintsy fitaona zao anatin'ny herinandro raha tsy vitanao a io miteraka kansera amin'ny ati-dohanao a tsisy nininina tso fa tonga dia ozy dokotera hoe veloma fa efa miteny jesosy hoa dia arao foana zay lazainy zay misy tômôbila andreo any Mazda 4514 Mazda 4514 TBH vahana vavadin'olona zay tapitra be dia be mono ary olona so dia mety a manokana andro anakizay tsika tsy vita tsondry reto ny mbola mamiampy amin'ireo farapitsity a tsy vita tsondry le programmany amin'ny zoma zay fianarana soratra masina eto no amakinany reto manahoana tsy vity reto a nefa le apatra jesosy be dia be lavitra noho ny toritena reo satria izy a mamanga atsika tsirairay avy manga atsika tsirairay avy ary rehefa tsy manaraka an'io aloha dia raharaha be ny ianao
dia raha ohatra ka tsy afaka ianao amin'io fa miasa dia manaraha zay olona akaikinao zay ray tapo aminao hoe ianao tsara tya dia inona ho ny dikany zay io zao le zazakileo fa nataon'i Jesosy hoe dadanao sy mamanao reo maditra rary fo ianao taonao alaiko dia nareo fianakaviana indray no manao hoe fony lefa tsy valana an' Jesosy ianao zany tokony teninareo hoe mahatsara nyity zazy ty Jesosy alaivo tokony hitsodrano fa tsy Jesosy mitoerina tokony dada sy mama miady reo no nangatanao tamin'i Jesosy mba hiverina fa le zaza indray oa Jesosy olain'i Jesosy io ny amin'ny mahasoa azy zao tsy pahanao indray zao Jesosy beda le zaza zay saiko atao ary atao io indray aza mianatra tsony mbola velanao mianatra io palany Jesosy amin'izay nareo miteniteny vavabavaka teo satria tsy meno azy tsy mandrara azy izay vaikon'Andriamanitra zay io foana nataony hoe omeko anareo mifanahy masina hitoetra aminareo ao io nefa tsy velanareo miteny tsy valana anareo raha miteny amin'ny zoma zao zay ataon'le tompon'andraikitra ny soratra masina atao foana fa reto ao tiano atao zay vao mianatra soratra masina tsika zoma amin'ny roa samyroa sasany amin'ny roa ay mitapabolana fa tsy zoma zao ka lavitra be raha tapabolana zay sa ataotsika ny amin'ny zoma ty fotsiny sy ny momba ny nofy zoma zao ary amin'ny roa momba ny nofy reto sy ny ampianarako anareo hoe zao any tena fomba ny Jesosy fa mitandrema kely ianareo oka angambozay sotrany aloha tehirizina dolo reto fa raha be mihitsy ny reto tsy vita mihitsy reto na adiny firy raha fa jereo ny apesiny miaraka le tamin'ny herinandro masina nefany dia tena mala elo mihitsiny aho raha tsy arahanareo ny sitrapon'Andriamanitra ny tenin'i Jesosy tamiko dia zao tandremo zay tianao atao dada no ataonao fa zay saika ataonao dia matahotra an'izany aho dia mba anasa tanana koa efa niteny Jesosy azafady indrindra aza malahelo anao dia tsy maintsy manao an'izany tsika zoma zao amin'ny roa sotra tolo anampin'ireo fa aveo ty dia tsy hitanao tsony ny abetsahany ndao ary sotran'Andriamanitra tsy tefa lany fotoana ay zay o mbola tsy nanao azafady zao fitiavana mandrakizay nataon'ny tompo hatramin'izay tsika tsy maintsy maneho fitiavana ny Jesosy ianao misaotra fa nitianay misaotra fa miresaka aminay misaotra fa noronanana anay dia valitsika izay tiako anao Jesosy tena tiako anao vely rano aminao tsy saraka aminao zay ny rataontsika zao anotra miraka zangantsika rehetra tiako anao Jesosy tiako loatra ny fitiavana ry Jesosy mameloatra eo aminana ravoravo nefa tena ampio atoko
ny fahasoava tsara loatre fitanana matony voatre no taeana asetramama etsena zendraina renatane famitsoro ianaminoniaioana onatokiana ifiketramina tsy misy mahavitanay afatsanao rece soty ny velirano eza ataonay amina tsy malika aminao zahay mandraky zay tory fambola toka ifikitramina tsy misy mahavitanay afatsanao rece soty ny velirano eza ataonay amina tsy malika aminao zahay mandraky zay leka ho an'ny tompontsika misaotra jesosy vavakitsika misaotra jesosy misaotra mamaly fitianao retolona rehetra jesosy tsy mivadika aminao tsony fa ampianaro zay hanaraka ny teninao io ihany no mampatezitra anao aminay ary lazainao fa miavonavona zahay fona jesosy mifona aminao mamaly fitianao zahay reo fanatitra fona io anao na kely iny na bea raiso vokatry ny fonay tenena fona minoponao voninahitra ny hoan'Andriamanitra rery ihany alleluia masina Jehova tompony maro enika vavaka indray isika misaotra jesosy aloha nisarana jesosy mangataka aminao aho araka ny teninao foana isan'andro hoe tia hitany endrika eo reo ny mpanomponao amin'ny rina voalohany faharoa fahatelo fahaefatra jesosy indreny fifalianao mahita azy faly izy mandray zay lazainao fa mbola tsy fantany any marina ka dia mbola irisaka amin'ilay fony ianao a patokany zoma dia ho fantatra isitraponao ny anao ny sitraponao nitadiavonay jesosy anao zay mahafaly ianao nitadiavonao mba hifankazatra aminao zay a dia mba ho tianao fona zay raha miona aminao raha ny mpanomponao jesosy mino afa mbola hitombo indray ny famanginao azy manomboka noany ary hitombo zao taratasy zao hatramin'ny andro zoma ho ravoravo anao fa tena ny aino ny mpanomponao tokoa ianao ampiaroana ny teninao jesosy hoe inona ny tianao a angatanao fa ataoko aminao a zay iriny fonao iloha mivavaka jesosy
sotra jesosy voarainao zany hoany amin'ny vahoaka rehetra indray ianao ary hofaly izy hofaly ianao zay ianao vahita olona vaovao amin'izay anaradianao eto zay jesosy mangataka aminao mangataka tahaka mangataka rehetra hoe jesosy vamotonao mangataka izany jesosy ary mbola lompo anao zahay amin'ny andro rehetra iananay sotra rainay izay ny an-danitra eonay ny niana sahazo ary mameltamely tapanamilana izay mivelika taminay raza mitondrana amin'ny favatanana manafandamanazy anao nypanjakana sy mivery amin'ny voninahitra manak'izay raisy misotrano ho jehova tompony maro aminao zan'andriamanitra aoka tsisy andriamanitra hafa ao aminao za rery any sandroko masina sandroko mahery miaro anao ary miteniko aloko midraroko an'ololalana anao amin'izay rehetra aleanao sotra jesosy anao nitery anao niaja anao ny voninahitra manak'izay amen voninahitra ny man'andriamanitra rery any alleluia masina 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 tompony maro enitra tanteraka tokony zany mipetraka isika dia ny mpandraisana no izany
Mamy loatra ny fitiavan'Andriamanitra sy anao. Mamy loatra ka nanolorany ny tenany ho vakivakiana. Lay tena tsy tian'ny olona ho jerena, lay nirorana sy ny esoesona, lay lavy ny mpanao trano, indro tonga fehizoro indrindra amiko sy aminao ankehitriny. Zao movelona zay nidina avy tany an-danitra hoy Jesosy. Raha misy mihinana ity mofo ity, dia ho velona mandrakizay. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako no manana fiainana mandrakizay, ary zao anangana azy amin'ny andro farany. Kanefa hoy Jesosy, na oviana no mihinana sy misotro ianareo, dia mba hatsarovy ahy. Ndeha hatsiaro azy isika riavana malalona. Fananda azy tanteraka, nanao tomasy, ndo hatsiaro lay ora iray zay nanolorantsika teny. Ndray andro zay, lay nananganantsika tanana teo aminy, lay nilokalokatsika, lay nivoaditsika. Eo am-pitsanganana no anatanterahantsika izany ira izany hoe raha io mamelany elo. Ira ny CFF no erahantsika mivety. Sangana ny Fiangonana. Oh
maniry ny teanao ny tsara mandrakarivo izay faniratsy ny vitranay. Sofa teo ianao, misaotra e, misaotra Jesosy mani. Sofa teo ianao, nilasa taminay. Fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no haveloman'ny olona rehetra ao amin'ny Kristy. Amarinonao maimaimpony izay Tompo, fa ny adalan'izao tontolo izao fidinao mba hamenatra ny endry masonay izay milaza mahiratra, indro najambainao. Masonay izay jamba, indro nampahiratinao. Sotra Tompo, reo ara Jesosy malala, ny kapoaka sy ny mofo velatra eo an-databatra, mangatak'izay Jesosy. Mangatak'izay satria ny vavanao no ny tena hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako no manana fiainana mandrak'izay. Mangatak'izay ho tonga ranao ny kapoaka ary ny mofo mba ho tonga ilay tena fihinana dia tenanao. Ireo ny dekorina hoentiny eo anatrehanao, andray anao voalohany Jesosy. Hamarino amin'ireo mpanomponao ireo ny teninao, fa izay rehetra mandray anao no manana fiainana. Ianao ihany koa nefa nilaza naniraka azy ireo Tompo. Izay rehetra mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia nandray izay naniraka. Sotra Jesosy, anao midera sy niantsa ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mazay toerana ny fiangonana. Fa Jesosy Tompo tamin'iny alina namadiana azy iny dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia hanova kely, ka hoy izy, ity no tenako ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana izy dia hoy izy, ity kapoaka ity ilay fanekena vaovao amin'ny raha, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana ny mihinana nytony mofo tony ianareo ary misotro amin'itony kapoaka itony dia manambara ny fahafatesako hoe Jesosy Tompo. Izy Tompo, ilay nilaza, ilay nivola, andeha fa efa voavoatra ny zavatra rehetra. Mandehana ny fifalian'ny tomponao, raha mangataka ianao dia ataovy tahaka ny efanatra. Sotra Tompo, eo am-pizarana ny tena sy ny ran'ny Kristy dia andeha hiantsoantso isika. Ny firana protestanta 700 aza manadino ahy-piainy vavana, teneno mihitsy ny Tompo tsy hanadino. Ary efa voalaza teo zany fa mety manadino zany amin'io ny vehivavy ka tsy mamindra foana izay nalaoko ny kibony, fa izy Tompontsika kosa tsy afoe na hanadino mandrak'izay. Si bien vavaka lazao Jesosy hoe aza mba manary ahy, analavitra anao, analavitra mitody ary mpanjaka, mitody ary mpanjaka, kajeleni o aza manadino
zamana dinoa aino vava ianao no fiereky vato lampiero ianao no fiereky vato lampiero nakamboty azao falimanana anao kamboty azao falimanana afataotra ny foko afataotra ny foko raha miandrandra anao amiandrandrana aza manadino ary mpiainy vavaka aza manadino zepianova eny ianao nozay eny iananora katoniko izao jesosy eo nefa ny fahadalako nefa ny fahadala aza mba everinao mba every oh ampifalio aho e ampifalio ka ombainy elatrao ombainy elatrao aza manadino ary mpiainy vavaka aza manadino ary tabataba lalandavany momba iany nomba hitako ety jesosy any ka izao teo tonga ao ampitsara anao Sarana itenena ry Jehova itenena ry Jehova mamalia izao malia izao aza manadino ary mpiainy vavaka aza manadino yanovavaka ilaza ny tompoko sy ny tomponao manao e raha eo mamelan'ny elony fatsy fantany zay ataoko anio ny aonako aminao hany am-paradisa raha vehivavy indro ny zanakao raha lehilahy indro ny renao ary teo ihany koa ny tompony laza raha eo nahoana ny de mahafoy ahy ianao mangetaeta loatra ny tompontsika ny amin'ny azaka zahantsika eo aminy nitenena no hoe mangetaeta ary rehefa izay vita ho jesosy ny famonjay vita ary teo no nanolora ny mpanany teo an-tanany rainy ilay be fitiavana be famindrampo be fianjana tsy mendrika zasenao iavana tao mbola merina trany fa tsy nanadino ny tompo fa itsika nefa trotraky ny ady-tsaina tsy nahatsiaro an'Andriamanitsika tsy
tsisy ray izay tsy menatra ankehitriny miharaina amin'ny tompo manatony fa tsy mba misy lavina zay rehetra manantona azy fa tampoka amin'ny safosafo no rehtsika firana fanampiny faharoapolo efatrotraky ny ady-tsaina vao ambanatsiarana menatra samtarai tsisay taraina ry Jeso fitiava kanjo tamotamy safosafo amina misafosa no nasetrina niditrako trina niditra sapaky fanopitianao lafo rarovetina lafotaminirano efatrotraky ny ady-tsaina teneny mihitsy zay vao mbanatsiaranao Jesosy a manetretena mihitsy hoe menatra ao tsy samtaraina ry Jesosy fitiavana jerevo ny tanam-pitiavan'Andriamanitra kanjo tampoka amin'ny safosafo no nasetrina niditrako sapaky fanopitiana ao lampo Jesosy lafotaminirano tena Jesosy malalaky tafionierinao malalaky tafioniena aizako mandresy ny fakapanay etsinitsinina izao tontolo izao tompo fa fanomana saina tena sy fanay rehareavo am'izay le tana mbokovoko avako ira mafy mety zany ho voninahitra ny tompontsika iaminay ho anilanao aneny fo faneo anilanao tsy misy ny tompo faneo anilanao tsy misy ny tompo ilanao tsy misy ny tsy misy toloko leo anatrehan'ny tompontsika zany indrindra ny antsoatsony atsika fa tsy mba tiany mihitsy ny fahaverezana be fity loatra le Andriamanitsika nonaovantsika ny firana protestanta larana 720 zanahary tsy mba tia fahaverezanao izy rainao be fity tsy mba mafy zanahary tsimba ny fahaverezanao izy rainao be fitia tsy mba mahafoy anao vina
ny famoizam-po areo fa Jesosy etokeo mba nitonona ho anio avako lay be fahasoavana izy teny tady ela va nahitanao zao mifalia tsy ho ela de ody ianao lia tsy ho ela eaody erony saiko very oro osa fenifeny o ny mpamonjy manan-kery tsy manan-kery asitrana anao sitrana ny ao an-danitra mifaly raha misy mivafoa ny ao an-danitra raha misy harea eniantsy mira navokoa mira fo marary de tsabony rary de tsabony aia impovonony aia impovo fiadanana lazay sambatra isika isika riavana malalo amitoy vidinay na andevo anankiray zay tontony ombolako no namadiana any Kristy vidinay na andevo riavana malalo amitoy inamonjenatsika nefa de tena tamin'ny raso lafo vidy inona no mba hafola ao an'Andriamanitra androany inona no azonao atao an'Andriamanitra androany andao ilazitsika manao hoe mpanjakanay ianao tompo malalo mpanjakako ianao tamy aho faresy lahatra aho ny andininy voalohany no ataotsika firana fanampiny faefatra miteny tamy faresy lahatra faresy lahatra ny famponjena vitanao olona resy lahatra dia samy joro vavolombelona andao hitsangana isika rehetra iventso
sy venty arikalony raha hoe anao a tompo reko ny feonao zay mitory ny fitiavanao ahy ataotsika izany maovolatro iny fahotato sy fahotanao igny no tapitra treo ny androtsika natonga eny amin'ny raha ho any lanitra jesosy ho aiza zasy ianao avako sy ny fahalalako sy ny fahaizako sy ny fahalalanao sy ny fahaizanao sy ny arenana anatsika sy ny maizy azy atsika na ny firazanatsika no namonjainatsika tsy reny any amin'ny radotsika eny amin'ny rantsatsika eny amin'ny sofotsika sy ny lohatsika reny dia ny vola fotsy sy ny volamena zay mety ho simba sy mety ho loha tsy izany namonjainatsika afako tsy izany namonjainatsika tamin'ny fitondram-penany daly zay nenym-paharazana fa tamin'ny rahasoan'i Kristy lay rano zanak'ondry tsy misy kilemo tsy misy pentipentina akory manasanao ao aza miondrika intsony amin'izao fiainana izao mpanjino ane mpanjino io azo fijaliana io e ary lazao ny fanahinao enaona no miondrika atao anatiko ianao fa manantenany Jehovah fambolidera azy ihany ndray andro mpanjino ny azo fijaliana teo ny namonjenanay e teo ny namonjenatsika e teo ny nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy zasy ianao tao mba hatsiaro e fa teo Jesosy ane nitaraina mafy tamin'Andriamanitra ray ny antsoantso e hoe ray eo mamela ny elony fa tsy fantany zay atao tao iondrika am'izay tsy ny amin'ny olana tsy ny amin'ny aretina tsy ny amin'ny sampy ny ondray atsika fa ho atongotry ilay mpamonjy atsika no anaovantsika andiny ny faharoa ao amin'ny firana protestanta larana faharoa amin'ny 570 manantonaoka miondrika manoroka ny fomba masina manantonao kami undrika manurukani tugu Masina insamulo Oi Jesosy raiso hany
ity no tenako, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Misaora azy ao Ampandrana. Sosio Mamirice sos Mamirice sosio sotrona rehetra ity. Ity no rako dia mifanekena izay nalatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Misaora azy ao Ampandrana. Se sono irao mafy abizay manao hoe mamirice sosio mamirice sosio mamirice sosio mamirice sosio voninahitra ny ao an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra. Halleluja! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahitra tany rehetra. Amen. Mazava toerana ny Fiangonana. Eo ampanangonana ny kapoaka sy ny fanatitra kosa no anaovantsika ny laharan-kira ao amin'ny firana fanampy ny hatrany fa 420 Jesao reharehako no ataontsika. Tsy misy reharehako afa-tsy anao Jesosy. Tsy misy reharehako afa-tsy anao Jesosy anao ny hery, anao ny aja sy vonina itra. Fasana sini frayatina indre fares isa tuntulu isa bisa tenaita bevaritanganyana osambate mtsiksiknyulla sambate anana za tumbuni sambata yankine wantatana oampi ampai vityavana ampi Jesosy raketika amkulalandava tsy misy nahita pamonjena afa-tsy taminao Tamina nanaiky anao tsy mba noterena kianao tsy mba noterena itondrainava itananao na erina tsotra ambaitanda aizako mandesy misotra no mavesy nilalava sambate
mitarika ny amin'izay rehetra izay. Lehibe loatra ny Andriamanitsika, tsara loatra ilay Andriamanitra mpanjaka sy mpamonjy. Tsarovy, fanaoviana no miantso ny anaran'Andriamanitra isika, dia tsy mahatoetra eo amin'ny sezan'ny voninahiny izy. Fa milaza izy manao hoe izany ilay malalaka ka tsy taredretra. Fa ny fepetra dia izao, araka ny voalaza ao amin'ny tononkirany Solomona, hoy izy manao hoe ery volo-malalako izay mitoetra ao tsefatsefaky ny aram-bato, mialokaloka ao amin'ny fialokalofana amin'ny fiakarana mideza, te handreny feonao aho sy te hahita ny endrika aho, fa mamy feonao sady mahafinaritra ny endrika aho. Noho izany aza lanina amin'ny fiondrehana ny amin'izao fiainana izao, ny fiainantsika, fa mitraka banjina any amin'ilay fiainana tsy misy kalalao sy tsy mety loha. Koa satria efa vita ny fanangonana ny kapoaka sy ny fanatitra hitsangantsika amaran'izao fotoana izao. Iondrika hivavaka isika. Tompo, isaoranay lehibe ianao, ny amin'ny nanomezanao anay tombonandro iaina. Ankehitriny dia mivavaka manokana izahay ny amin'ny dada randray nataondry Jean Joseph Tompo. Fivavaka mosesy no hoe 70 taona na 80 taona raha tahiny ka mateza. Mosesy ny lazan'izany fa tsy hainao Andriamanitra. Mianta aminao izahay Tompo, araka ny teny nalaoky ny vavanao hoe 20 taona ny andro ny zanak'olombelona. Voalazanao mihitsy izany Jesosy malala, ka mangataka tsodrano avy aminao izahay Tompo malala, mba ho votoandro, mba ho tanora lalandava miray amandray ny mpitarika anay, dia ny mpamina ny lehibe ny FPVM zany Jesosy. Dada malala anay, arovy izy sy ny ankonany izay rehetra angatahany aminao, omeo azy Jesosy araky ny sitraponao. Vavaka ihany koa ao Tompo, ny amin'ny foibe sy ny birao mpitantana azy, ny amin'ny birao maritra sy ny birao mpitantana azy, ny amin'ny izao fiangonana reniny Taninanandrano izao sy izay rehetra mitantana an'izao. Vavaka any amin'ny dekona rehetra, mba ho Masina eo anatrehana mandraka riva izy, satria Masina ianao izay mifidy azy. Vavaka ho an'izao fiangonana izao sy ny FPVM rehetra maneran-tany, mba ho arovana. Tompo, mandalo ady sarotra ihany koa ny firenena, iloza voajanahary hoentina eto anatrehanao izao Madagasikara malalanay izao. Arovy ny mpitondranay, arovy ny gouvernemanta, arovy ny raharaha rehetra izay ampiodinana ny fahatsaran'izao Madagasikara izao. Vavaka ihany koa izahay ny amin'ny tsipino kristianina rehetra, betsaka izy ireny Tompo, andala fomba andrazana ny mivavaka amin'Andriamanitra hafa, ny tsy mpivavaka mihitsy, mba hanamarinanao ny teninao Tompo manao hoe notadiavin'izay tsy naniry aho ary hitan'izay tsy nitady. Hoy izao amin'ny firenena izay tsy natsoina tamin'ny anarako hoe ity aho, ity aho. Ka io Madagasikara, ka io ny vahoaka rehetra, arovy ny mpitoro ny filazantsara rehetra, mitondra ny anaranao Jesosy, sotra mpamonjy malala. Ianao nefa nilaza raha mivavaka ianareo dia izao no ataovy,
rainay eo izay ny an-danitra ho Masina nay ny anaranao ho tonga nay ny fanjakanao tao anay ny sitraponao etỳ tany ho tahaka ny any an-danitra mba eo anay io ny anina saza ao anay ary mamelany lokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay ary aza mitondranay ho fahakapanay fa manafanay amin'ilay ratsy nanao ny fanjakana sy ny etra ary ny voninahitra mantrak'izay amen. Raiso izao fitorim-pitiavana avy amin'ny tomponao zao. Efa nampitondraiko ny mpanomboko ny tsodrano ny tompo ny teo aloha fa ankehitriny kosa ao mitory fitiavana aminao fitiavana mandrak'izay no hitiavako anao ho Jesosy zany nampaharetako ny fanondram-poko aminao tsarovy fa na dia ny maro aza tsy mahavony ny afo ny fitiavako anao na dia ny renirano ara tsy apoka azy masika ary sary-piaro tahaka ny fahafatesana sy fiainatsitana izany fitiavako anao zany mahatoky izay nilaza zany sy nanome ny tsodrano teo ambavany mpanombitsy le ray masin'ny Israely lay trinité masina ho tanteraka tokoa anay izany rehetrarehetra izany ho amin'ny anaran'ny Ray Jesosy ary ho fanahy masina amen. Iny Jesosy daholo zany afaka izany mandeha amin'ny fifalian'ny tomponao.